dia ivalina ny taona 2024 nisedra olana maro nisy atokantrano tamin'iny taona iny, nandalo fasairanana ny teo anivon'ny fiarahamonina, niatrika ady sarotra ny firenena, nizarazara ny hevitry ny mpanao politika, sahirana ny fianakaviana iraisam-pirenena nanelanelana tamin'ny fitediavana vahaolana, ny bahantoerana, ny ady la politika sy ny ady varotra isan-karazany, nazovahana ny mpanao politika fa kosa nanginy ary nanindry fo ary nandefitra ny vahoaka malagasy. Ny taitaina sy verihevitra ny maro satria rivotra maloto no ny ainana sy ny nampiaina ny sasany ny vahoaka malagasy, rivotra maloto ny ady seza, setro-dratsy ny fitiavan-tena, fandretana afo etsy aroa manginy fotsiny. Be ny fotoana very tamin'ny fitediavana vahaolana, noho izany maro ny lasa nanana aya, taony velim-panontaniana ny amin'ny hoavy ny tondrozotra sy ny hoavy ny firenena mihitsy aza. Ny mpanatsatso sy ny mpamingana raha teo nanampitrotraka ary nanao izay hoafany, kanefa niara-nitraka, niara-nitafy herim-po, ny sikina herin-tsaina ary niara-niatrika ny lalatsarotra isika, ka nyroso hatrany tamin'ny famahanan'ny olana ka tsy maintsy tojo fahombiazana. Ny adidiko dia nitady ny vahaolana ho famahana ny krisy politika sy nanao ny ezaka rehetra hampahomby ny tetezamita. Natao aza ireo ny ezaka ny situna lidina isaky ny nahavita dingana niakatra isika ry malagasy namako. Na dia teo aza izany rehetra zany dia niezaka hatrany ny fitondrana tetezamita nanamaivana ny fiainan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro mba tsy hakaran'ny vidim-piainana, ka nofehezina ny viditsolika tamin'ny fomba rehetra mba ho zakany be sy ny maro ny vidiny. Eny, hatramin'ny fidirany fanjakana antsehatra mihitsy aza amin'ny alalan'ny subvention. Toy ihany koa ny fanafarana sy ny fanapakitahana ny vahamora mba ho zakany ny fahefambidiny rehetra. Ry malagasy namana, nifantoka tamin'ny tondrozotra ny taona 2024 manontolo, natsapa-tena ihany nefa ny mpanao politika maro tamin'ny farany, fa tsy azo atao takalinaina ny vahoaka malagasy, koa dia vita somatsara ny fanaovan-tsiny, tanteraka ny fampiarana ny tondrozotra, tafajoro ireo androm-panjakana ny tetezamita, hitantaratra ny fankatoavana, ary eo ambony latabatra amin'izay no tokony hoentiny ny dinika rehetra fa tsy eny an-dalambe intsony. Koa tokony hifaranatreo ny disadisa rehetra, fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena no tokony asandratra sy hibaiko ny asa rehetra, satria rafitra iombonana no efa iaraha-mitantana sy iaraha-miasa ankehitriny. Tokolasy tompoko vavy, misy ny tsy nanana finoana fa ho ankatoavy ny vondrona iraisam-pirenena ny tondrozotra, kanefa tanteraka somatsara zany ankehitriny. Ekena fa nitarazoka tsy nandeha arak'izay nieritreretana azy zany, ary tsy nahafampo tanteraka, eny mety nankarary mihitsy aza indraindray. Androany ry vahoaka malagasy, mankasitraka anao satria nivoaka ho mpandresy ianao, mpandresy noho ny faharetana sy ny fahendrena anananao, ary indrindra ny firaisan-kina tandrovanao. Mafy izay ny ainantsika izay satria be tokoa ny sakandalana, saingy tsy nitaraina tana miepaka isika, tsy nirona tany amin'ny fiantsiny na ny fampiasana hery samihafa. Vokany, nakasitrahany fianakaviana iraisam-pirenena ny dingana vita rehetra, ary mazava ankehitriny ny lalàna izorantsika makany amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara, ary dia ianao amin'izay ry vahoaka malagasy no hiteny ary safidy. Ry malagasy namana, fantatro sy tsapako fa miandrandra rivo-baovao sy masoandro mibalika ianao, koa amin'ny taona vaovao 2024 io ary raha antsika ireo fanamby rehetra ny fanarahana.
amin'ny fotoana ifampiarabana amin'ny asaramanitra moa no anaovana jeritodika ny taona 2024 ary amin'izay ihany koa no anambarana ny fikasana sy ny fepetra rehetra ho an'ny taona 2024. Izany rehetra zany no tanteraka dia noho ny fitahian'Andriamanitra satria izy no nitantana ny diantsika tao anatin'ny sarotra. Efa napetraka eo ampelantanana ny fiainan'ny malagasy manontolo koa matoky isika. Ry malagasy namana mpiray-tanindrazana, ankehitriny amin'izao fotoana itenenako izao dia mahatsiaro manokana ireo fianakaviana rehetra ao anatin'ny tsy fisiana ny tenako. Miray fo ihany koa amin'ireo izay namoy avatiana. Ho lasan'izay ane ny ratsy rehetra ka ny soa sy ny tsara indray no irotsaka aminareo tsirairay avy amin'ny taona vaovao isandratra io. Mahatsiaro manokana ihany koa an'ireo tsy salama, ireo kamboty, ireo tsy misy mpiahy ka mba ho fahasalamana sy fifaliana ary fiainam-baovao no iandry anareo amin'ny taona vaovao avy eo. Itsena ny taona vaovao 2024 ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaisankina tanteraka anie ny sambatan'olona sy ny ankonana tsirairay avy manerana ny nosy. Ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mangasitraka tompoko vavy.